isika miadana tokoa ny fo zay mahalala ny fonao zay tia indrindra Jesosy ka na dia mpanao hiringiriny zay mety manemotra azy aza ny fanambolen'ny devoly sy ny fiampangan'ny ontana sy fataterahana dia mahazo toky fa Andriamanitra tsy manosy-botanana fa tsy tianao na hafatesany ratsy fanahy fa ny alamy tokoa amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy raha misy fiverenana aminao Andriamanitra. Ianao Jesosy tompo no anton'izao fivoriana masina izao ka dia mifaly zay amin'ny fanatrehanao, faly zay mandray ny teninao zay efa nampitondrainao mpanomponao ary mbola horena io mba hanorenanao ny fantsakany ny fitiavanao ato anatinay dia ho velona tokoa, tsy ho velim-pona sanatiana ho velon-dratsy fa ho velona amin'ny fahasambarana mandraka zay santarinay sahady dia ny fitiavan'Andriamanitra izany. Velona amin'ny fitiavanao ka dia velony amin'ny fitiavanao zay amin'ny alalan'ny mbola andrenesinay ny teniny fa marinana dia ny teniny fiainanao zay zaranao tokoa ny fitiavanao ary zaranao zany be dia be. Ho voninahitran'Andriamanitra zay rehetra natao teto sy mbola atao eto satria avy aminao sy ho anao no antony zany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy tiana hatram'izao anomanitra izay amen. Ny tenin'Andriamanitra. Ny epistely voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany, toko voalohany, horaitsika amin'izany ny andininy faha-efatra ka hatramin'ny faha-valo. Mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo amin'ny Kristy Jesosy dia nampanana ny harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny miorena ny filazanan'ny Kristy teo aminareo ka dia tsy latsaka amin'ny famezam-pahasoavana rehetra ianareo miandro ny fisehon'i Jesosy Kristy tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy anatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mivelona ny fitiavana ary ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra velona ary Andriamanitra ny velona dia tiany sika ho velona tahaka azy. Ao ny teny Jesosy dia sy ho fantatritsika loatra satria velona ho izy dia ho velona koa ianareo. Mijanona fevra ambin'ny folo mandefa sivy ambin'ny folo tapany faharoa zany. Milaza fa ninninina mety amin'ny ravery ny ainao hiteraka tepitepy iaia tahotra ny fahafatesana resin'izany ve fa navoatohitra zany mitombo zanatry zany. Izay rehetra azy ka mipetraka eo am-pelantanan'i Jesosy dia tsy isy arombaka. Tana-maherin'Andriamanitra io zay miteny tokoa satria velona dia ho velona ianareo. Inona ny fahaveloman'Andriamanitra rehetra zany? Tsy iny zany fa ny fitiavana. Zay ny fahavelomana, zay ny maizy azy. Fa ny fitiavana io ny fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra tena ampy-pisiny fiainan'ny manontolo satria Andriamanitra fitiavana izy. Nambaran'ny Jaona Apôstôly ny Jaona voalohany toko faefatra andimy fiaina ambin'ny folo zany. Ka ny fahavelomantsika zay nanaiky tokoa mba hatsangan'Andriamanitra ho zanany dia zanaky ny fahaveloman'Andriamanitra, zanaky ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra zay nampiray antsika amin'ny tompo ao amin'isy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Zay manana ny fitiavan'Andriamanitra no fantatr'Andriamanitra. Tsy vahiny amin'izy fa tena zanany tokoa ary olony tokoa araka ny nampanambarana tamintsika teo hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony nareo fa ataoko hoe zakaiza satria tsy misy takona na afenina aminareo ny amin'ny tsambaratelon'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy lay lamato zanak'Andriamanitra ny zanaka rehetra dia manana an'izany zo handova feno ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny lovany eto dia ny tompony mihitsy araka ny voalaza amin'ny Deutéronome 3:5 tsy hoe zaratany izy menao taranaky ny Levita eto moa zany dia hoe anavana zay mino ho an'i Jesosy fa izao Jehova zay manana ny fitiavany tokoa no fantany ka hanehoan'ny fahambrampony tsy misy fetra hahatonga fitahiana tretrika sy tsy lanitra ho azy dia araka ny teniny fantatritsika loatra hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany mampaharetako fahandroapo ho anao. Ny olona tiana no amrana fo, ny olona tiana no andeferana dia za sy anao fa tian'Andriamanitra na dia mpanota aza kanefa tiany dia amrana fo. Jeremia 3:7 araka izany tiany isika ahatra amin'ity fahandroampony fitiavany antsika ity ka dia mitona antsika izy ho tia azy dia tahaka azy tiantsika. Fity mifamaly sy firaisana antroka zay no mifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izy tiantsika dia mitona antsika mba ho tia azy koa. Fa asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary asany hatramin'ny farany
voalohany hiteraka atsika amin'ny fitiavany sy nohon'ny fitiavany enitombotsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ty dia manana tokotsara tsika ary miaretatsika amin'ny fitiavany zavatra lehibe zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra zay mameantoka ho antsika tokoa amin'ity andro ity tomboina manokana moa araka ny perikapa ny dia nivavahitapany voalohany hoe izy mitombo hampiorona anareo hatramin'ny farany hatramin'ny farany. Aza manany kristianizana matahotra foana ny ampitso fa feno azo antoka mahatoky marina ary tsy miova mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Ina marina araka an'izany ty lazain'ny Paoly hoe fampiorenana raha hoe izy ampiorona anareo hatramin'ny farany izy. Da misy fanambarana zay ataony eto fahasoavan'Andriamanitra ozy izy nampananana arena anareo ho aminy amin'ny zavatra rehetra na ny temo rehetra na ny fahalalana rehetra. Da misy fenitra amin'izany hotandrovona mitanjona kendren'Andriamanitra dia hoe ho tonga hatramin'ny farantsika tsy horovona. Ho amin'izany izy ampiorona anareo hatramin'ny farany ka dia tsy anatsiny anareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tomponsika amin'ny fiaviana fiverenana indray zany. Ka izany raha dika dia hoe ianareo mba ho tonga ho amin'ny fahatanterahana rehefa tonga Jesosy dia tsy ho foana izay nampananan'Andriamanitra hare-pahasoavana feno ny olona. Dia araka ny tenin'i Jesosy manao hoe aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ainareo zay amin'ny an-danitra Matteo 5:7. Ka ny fahatanteranareo na ny fahafenonareo fambonenareo vonatareo dia Andriamanitra fitiavana velona ao aminareo araka ny teny Paoly hoe tsy izaho intsony velona tsy izaho mpanota tsy izaho ratsy fa Kristy to velona atao anatiko dia Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra. Miaraka amin'izany dia tokony tsy hita tsy ho ampy na ho bandy na ho lesotra ao amintsika zay nandray ny tompo. Ina ary mety sampy atao amintsika vaniny ny fitiavana ny fitiavana matonga azy izy hoe izy ampiorona anareo atateraka anareo satria hitany loatra fa tsy ampy ato amiko ny fitiavan'Andriamanitra nefa tiany amiko ary dia amboariny dia avaoziny mba hananarana feno ny fitiavan'Andriamanitra io. Ny fenitra raha dikatsika tsotra dia ny hoe mba ho hitataratra aminao zay mino ny fahatanterahany fitiavan'Andriamanitra ray. Akola zay amin'ny teny hafa hoe mba hitataratra amintsika ny tavan'ny ray zay tia indrindra tsy antsika ihany fa tia ny olona rehetra. Dia izany ny antsoina antsika hoe zanany isika ary dia izany tokoa araka ny tenin'ny Jaona amin'ny Epistely 2:7 manao ny fitiavan'Andriamanitra zay naseho antsika io izy dia ny antsoina antsika hoe zanany isika. Zavatra tsy tratra ny saina fa mahadaga ary satria zanaka ty isika dia omeny tokoa ary tsy tsitsiny rehetra amin'ny zanany meny atsika ny zavatra rehetra. Sika motra zao kely fandray zay nge mahavoantsika kely fandray eritrereto misy hoe ongeza be io dia omenanao manontolo dia ny sasa mbola kopy kely iny ihany manovozany eo dia misy ny sasa dia abanao dia miroboka masofeniko izy omeny ny zavatra rehetra dia tahaka ny nataon'ny tompo tamin'ny Roapino tao Korinto natao hoe Korintiana natonga ny ty epistely amin'ny toko voalohany ty ho an'ny Korintiana. Ka ny zavatra rehetra zay omenanareo zay lazainy tenin'Andriamanitra eto dia ny teny sy ny fahalalana rehetra ho izy dia manambara ny fanambaran'Andriamanitra zao zay lazain'ny sasany hoe ny zava-miafina avy nanjakany lanitra na ny faminaniana avy amin'ny tompo. Dia miaraka amin'izany ny fameza-pahasoavana rehetra na talenta na fahaiza-manao sy ny sisa araka ny famborampon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Zao nefa ninona fameza-pahasoavana omen'Andriamanitra dia ambarany hevitra ny soratra masina fa tsy ampy ary mety ho zava-poana zany raha tsy eo ny fitiavana. Dia mazatra mantsy rehefa hoe mitady fahasoavana amintsika dia tsy dia hoe mba mitady fitiavana tompo na meo fahendrena tsy zay loatra. Dia le mitovy hoe mangatapitahina dia saiky ny zavatry nofona ny zavatra araky nofo araky ny tany ihany. Ka tsy hoe voatery ratsy zany angataka fahasalamana ianao angataka tokantrano ianao mitady zanaka ianao mitady mba harena ianao izy moa mitady fahantrana kosa sy ny sisa ka tsy ratsy zanaky ireny. Kanefa inona tokoa no fahasambarana na hoe fahafenony fahafampo ho an'ny olona raha ananany zao rehetra zao kanefa very ny fanahana very ny aina maty ny fanahana zany hoe tsy misy fitiavana na hoe maty eo aminy ny fitiavana tsy misy fitiavana tsy misy fankatiavana dia zao oloko ho azy velom-pona ho azy zany olona tahaka an'izany dikany dia zao tsy misy dikany ny antony havelomana. Ary izany dia hita indrindra amin'ny tany mandroso misy an'ireny olona hoe tena hoe manefo hoe tsy tokony soroana ny harenananany nefa iny amin'ny hafarany mamono tena izy satria tsy mahafapo ho azy tsy natao amin'izany ny fiadarana tsy natao amin'izany
fahasambara fa ao amin'Andriamanitra irery ary ny feno dia feno menantsika ry avaka amin'ny tiampidiny hoe Andriamanitra fitiavana na fitiavan'Andriamanitra midadasika lehibe zany inona rehefa zany amin'ireo hoe tany mandrosona lazainy mandroso zao inona ny tena fantrana gagena hoe dia mipetraka be zany fantaniny zany dia arak'izay mety tototry ny zavatry ny tantoko izy sainga mahantra indrindra satria ny fanahany tsy manam-pitiavana ka ny kamaroan'olona any dia tsy marana fa tsy nivelona amin'ny tena no fika mitady ho azy ihany tsy manana fahasambarana ary tsy marana fahasambarana satria tsy afaka ty tsy fantany ty hoe mahasambatra ny mity mahasambatra ny manome mahasambatra ny zara mahasambatra ny hoe afaka miompifaliana ao ny fankatiavana izy dia araka ny ten'Andriamanitra manao hoe mahasambatra koa ny manome noho ny mandray sapôstôtry faroapolo ka dimy telopolo tena tsy hoe vahiny amin'izany fotsiny izy fa raha fantany azy zany dia hoe adalàna fa ny azy ny fanta dia miany dia verina araky ny hoe hitombony ny ananany sy ny sisa mampatavy azy dia zay izy ho sambatra tsy inona koa ny antony mahatonga sasany nao tokantrano masy satria resaka tokantrano dia misy resaka fitiavana fankatiavana nefa ao tsy mba vita soratra ara-dalàna izy tsy vita fanamasinana izy antony dia tsotra satria tsy malala ny atao hoe fitiavana marina ny olona zay manao an'io any ka nitahotra ny fandao sy ny famitaka zany milafika ao am-pony izy roa dia tsy afaka mity marina izy tsy afaka mity tanteraka izy dia tsara koa araky ny eviny hoe ny tsy mifamaky zay matsy le hoe atao fanambadiana sy ny takan'izany satria famatorany reny fa inao nataony dia hoe miaraka amin'izao fotsiny araka ny fomba fanaon'ny sasany fa velony moa dia miaraka eny mahateny dia efa fizera teo tsy misy dika amin'izany tsy misy dika amin'izany tsy misy fahasambarana afaka miorona amin'izany ankoatra zany dia tsy ilaina hotsahivina amintsika tokoa fa ny fananana talenta fahaizana eo amin'ny olona dia makafana azy mazaka na ataony devolo fakapana azy entina irery ihany dia maniry namany izy fa tsy ny hoe ity azy loatra na hanompo azy momaika koa fa rehefa nentina araky ny ovo koa ny fanomezana zay men'Andriamanitra tao hoe fahasoavana maro samihafa anisan'izany ny fahalalana dao na filazam-paoly azy ny fahalalana mampihebelo izy mampihebelo foana zany koritana voalohany faharamandininy voalohany zany mampihebelo satria entina navahatena ny afy reny mahatonga ny fiheveran-tena ho zavatra reny taon'Andriamanitra aza hevitra tena hoe efa Andriamanitra araky ny teny fampafana zay ataony devolo moa tamin'ny Eva sy Adama aonao izy ny Genesis 3:15 hahiratra amin'ny masinareo izy ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo dia falifaly ery efa fitaka lehibe ara-tovina tsy misy oatra zany ary ty zany tsy aizan'ny olona maniry tena rehefa feliny amin'ny tena loatra izy tsy hay maniry tena mba ity satria ny fitiavana ny mampaniry tena matolo Jesosy tonga ty an-tany ety dia satria tia indrindra izy ka dia nilavo ny tena tsy nataony zava-dehibe nitovihany ty amin'Andriamanitra ny hoe hitandro iny voninahitra angezabe iny fa satria tia ny avoko tsy minao dia midina eto amintsika izy tonga eto amintsika izy ary anjarantsika dia ny anaiky ny didim-pitiavan'Andriamanitra zay mahavelona antsika satria efa mibahana tamin'ny sasany manana sainkiafy izy na fendrena ao amin'ny fony ka tsy mahalala ty fitiavan'Andriamanitra ty fa ny fitiavana dia zao manana anjarana toerana lehibe amin'Andriamanitra izy ambony indrindra amin'Andriamanitra izy Paoly naza hoe ny fitiavana no lehibe indrindra dia io ny tiano horaisiko araisiko veny araisiko tanteraka aona amin'ity hoe ny toerana sy ny asoan'ny fitiavana ao amin'Andriamanitra ity dia azo lazaina voalohany indrindra fa io mahandriamanitra n'Andriamanitra tokoa miteny tsotra izy dia hoe io manana an'izay maizy azy ka maizy azy ty fitiavan'Andriamanitra ity natiora ny fitiavan'Andriamanitra dia zao efa hatramin'ny voalohany izy hatramin'ny voalohany ny fitiavana dia ny fitiavana mety na mirorona na namorona zao rehetra izao ny fitiavana indrindrandrindra namorona ny olombelona hitovy endrika tahaka azy zany hoe hanana koa ny voninany zavatra goavana be zany ary amin'izany mampaharetany koa amintsika ny famoram-pony mbola tenenina maraka ankehitriny ka ny fikendren'Andriamanitra amin'izy ity dia ny famonjena ahimpanota zay amintsika olombelona mpanota ao no ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy tsy tonga iantsony marina izy mpanota Matteo 7:20 miaraka amin'izany tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary satria tafa marary ina ny arentsika fa ho tany ary sarotrasotrany na raha tsy ny tompo mamela heloka Marka 2:20 dia aonao iny tompo tamin'ny andro amanginany Zakaiosy fa efa tonga ny zanak'olona hitary monjeny vero zay ny fikendren'Andriamanitra zay ary atateraka zany dia manome izy manome ina ny fanomezany dia izy tenany aonao iny teny omonjana 3:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra
izy zao tontolo zao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy hoe veriveritra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Tena naitsy hiaritra zavatra tena sarotra indrindra Jesosy mba handraisako zany hoe fiainan'Andriamanitra afataraka zany hoe fitiavan'Andriamanitra. Dia mame moatra antsika tokoa izy ary dia mananatra hoe tsy misy ho izy manana fitiavana lehibe amin'izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Dia nataon'i Jesosy sakaizany tokoa isika dia tadiavana isika mba hiverina aminy asandrony motsorony anaovany fanasara hoe alay efa very dia hita indray alay efa maty dia veriny indray. Milaza fa mpiandry tsara tokoa izy. Za mpiandry tsara olo izy mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Izao no toko afro tatonga nanatona azy fa izay ty vehivavy le ratsy fiainana tamin'ny fotoana zay nanasany Simona Farisy eo amin'ny Jesosy sakafo tonga teo amin'ny tongony izy dino nataony tomany izy dia nanakotsany tongony tamin'ny ranomasiny dia namokotsany tamin'ny vorondongony nazo fampiasitrana tamin'ny Simona Farisy eo izy naharotsiny izy raha mpaminany io izy dia fantany fa vehivavy ratsy fiainana raha mahatio kanefa zao tsy naharara amin'ny Jesosy izy ninonina sakamasaiky natao fa hoy ny tompo tamin'ny toera vehivavy voavelany helony be satria na hoe fa be fitiavana izy. Resy ny fon'Andriamanitra rehefa manatona azy amin'ny folomena. Zay ny tenin'Andriamanitra aza namanareo mitiarina amin'ny fitafianareo izy fa ny fonareo mitiarina. Io anterona amitsika isanandro isanandro anakatory any fonao tiavo. Aza ve isanandro tsara nanakanakana satria ny fon'i Jesosy efa misokatra feno midadasika mba handray mpanotra. Dia marina tokoa fa ny fitiavana manarona fahotana maro fe nataon'i Jesosy ary nombola natoko fahafolondiny fa roambiny folo tsy tiny hitoetra io masony fahotana faratsy indrindra ny tsy fitiavana dia manamarina ny mpanotra eo masony izy satria ny fitiavana zay nomeny azy no hanamarinany azy tonga le teny hoe ny fitiavana no fataterahana ny lalàna arak'izay milaza ny rehetra izany fa ny fitiavana tokoa ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra ary dia ny fitiavana no hanorenany ny fanjakana fanjakam-pitiavana zany morentsika hoe fanjakam-pahasoavana ka ny fahaterahana ny fahasoavana dia ny fitiavan'Andriamanitra satria io no fahavenoana zay tsy manam-pitiavana araka an'izany dia tsy manana amin'Andriamanitra izy ary tsy afaka hitan'Andriamanitra izy ary tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra izy tsy afaka halara ny hareniny ny famonjeny sy ny fahasoavana izy fa zay tian'Andriamanitra kosa dia tia tahaka azy dia maharitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra fitiavana mandrak'izay zay ny tiavany antsika dia tiany mba hiorina tsara n'izany isika ary hiorina ato anatsika izany io ny fanjakan'ny fitiavana fantania arak'izany fomba ahoana no hiorenantsika amin'ity fitiavan'Andriamanitra ity ka hitombontsika sy haharetatsika amin'izany arak'izay dia manana didim-pitiavantsika dia araka ny teny Jesosy hoe efa nahazo mahimaimpona nareo dia manomeza mahimaimpona na andray mahimaimpona famonjen'Andriamanitra dia mameza mahimaimpona mizara izany keo inona nomena dia ny fitiavan'Andriamanitra adidika mizara ny fitiavan'Andriamanitra aminamako anandrain'i Jesosy tokoa io ny fitiavana mamelona ny maty io ny fitiavana mamonjy ny mpanota dia ny fitiavan'i Kristy io dia zay ny Paoly hoe fa ny fitiavan'i Kristy izy no maniry anay sasatra izy anatin'io misy ny fanenjena misy ny famoerana nefa tsy mety mangina fa afo masin'Andriamanitra reny ao anatin'ny fony zay efa nandray azy dia ny olona zany zay tokisany sy ny zanany sy ny mpanompony rehetra ny fitiavan'Andriamanitra dia ro masin'Andriamanitra tsy holevina mandrak'izay fitiavana mamelona sy mamonjy zany ny fitiavan'i Jesosy ary noho izany dia mibaiko antsika ny soratra masina manao hoe tiava ny tiavan-tany ino hoe impirimo ny verany teny eo amin'ny baiboly tiava inefatra amin'ny roapolo ampiasaina ny teny hoe mitiava ka misy nizara ho telo toko amin'ny hoe iantefana ny fitiavana voalohany dia misy ny fitiavana tokoa an'Andriamanitra fintinina amin'ny teny fototra dia ny didy lehibe voalohany tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra dia Deutéronome toko fa enina andininy fahadimy fa inenina eo amin'ny baiboly manontolo hatraty amin'ny Matio sy Marka zany fitiavana faharoa dia ny fitiavana namana fe amin'ny didy lehibe faharoa araka ny tenin'ny tompo dia raisin'ny Paoly ary amin'ny Galatiana toko fahadimy andininy faefatra ambin'ny folo fa tanteraka amin'ny teny ray ihany izy ny lalàna rehetra dia izao tiavany namanao
tahaka ny tenanao. Rehefa tianao dia angaratra venao sanatria, rehefa tianao dia amon'olona ve sanatria, rehefa tianao dia ankala olona ve na amilanso zay ao sanatria zany. Intsivy ny hoe tiavana manao ny verina ao am-baiboly ohatra ny Levitikosy fa 7:20 dia 7:20 dia aty amin'ny filazany tsara ny Romanina amin'ny Jakoba. Ankoatra zany dia mbola misy antefan'ny resaka ny amin'ny fitiavana. Deutéronome 7:20 tiava ho izy ny vahiny. Ao rahateo ny tiavana ny ankonan'Andriamanitra nisy ny indrindra ny Israelina dia mpivadika ary izy zay oharin'Andriamanitra tahaka ny vehivavy zay mijangajanga na dia vatiny azy. Hosea 4:1 ny Israely oharina ny vehivavy janga satria nodina tamin'ny Jehova Andriamanitra mandrakariva. Roa zay manaraka ny fitiavana ny fahavalo. Misy milaza ny hoe makala fahavalonareo za kotra izy milaza Jesosy tiava ny fahavalonareo ary mivava ho an'izay manitsika anareo matiko 7:10 zany tiava ny fahavalonareo manova soa am'izay makala anareo fa manao zany venao zay le fantaniny zay matoa zay ny tompo izy dia tokony ho tanteraka ary izy manampy antsika dikotry fahina fitongopotsy 5:30 ao rahateo ny ankonana ny vady dia tahaka ny tena ny azy satria mifanimpotra aminao ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanorany tenany hamonjy azy izy ny Efesiana 5:20 dia anterina koa zany ny Kolosiana 5:7 ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo ary aza sosotra aminy zany tsika lehilahy ary toerana zay hoe aza mangidy aminy ianao ty raha matotera hitanao aza atao miedika mitahiry ampondrindra tratran'ny masoandro milendika iny fa manimba zavatra. Ao rahateo amin'ny ankonana tsotra no amin'ny ankonan'Andriamanitra dia ny hoe tiavany rahalahy tahoran'Andriamanitra ao izy. Reo zany ny sokajin'olo hafa ary mipito mivelo ny teny hoe tiava io amin'ny sokajy faharoa ary ny sokajy fahatelo farany dia tsy mina fa atao hoe ny fitiavana na fandalana le filazatsika hoe sotoaviny zany tiavany fahamarinana sy ny fiadanana no mizaka reto fahavalona dia 7:20 dia mahazo fahendrena mahazo fahalalana aza tononana na emorana ny tena lokony vavako aza mafoy azy fa iaronao izy dia izy hoe tiavo izy tiavo ny fahalalana tiavo ny fahendrena dia hitandrona anao izy loatra ny faefatra zany ny 5 ary tsahonana eo anatin'izay aty amin'ny amosy azy amin'ny 5:20 ankalao ny ratsy ka tiavony tsara dia ny fandraika io amin'ny voalazany Paolo saina ozy izy araka tsao ny zavatra any ambony any am'izay toeran'ny Kristy any anjarantsika araka ny teny Jesosy hoe any am'izay misy ana zay toerako mitoeranareo koa ka iny tsy telo hoe rehefa tonga ny fotoana lasanantsika vao hoe vantany efa eo rahateo fa dieny zao tsika dia efa misantatra amin'ny finoana sy ao amin'ny fanahy masina no hoe miray voninahitra ary miray toerana na miray sata amin'i Jesosy. Zava-dehibe ny hoe fitiavana fa dia mampangay ahitsika tokoa amin'ny teny sy mandidy ny tenin'Andriamanitra hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao tiavany namanao satria mahatsiaro ny tsy raha-tanterahantsika isika ary mahatsaro koa fa misy sakana amin'ity fitiavana ity sy ny hoe iorena ny fitiavana inasiana azy hoe sakan'ireo raha bangoitsika izy voalohany dia misy sakana avy amintsika lefitsy fitiavana moa amin'ny aontsika nyity dia tsy nafa ny fotsika tsy manandrehan'i Jesosy ny tenika hoe avy eo koa ny voan'ny fitiavana fa raha tsy beazana nalainy eo teny ratsy voso-dratsy sain-dratsy ny sisa sy ny sisa avy amin'ny foto koa ny tiavana ka ny sakana lehibe indrindra dia ny toe-pontsika satria mpanota tsy afaka amin'ity tsy mahay n'ity ao no soratra masina ny amin'ny ny fisainan'ny fon'ny olona ho izy dia ratsy hatramin'ny fahazazana tsy manafina izy dia nisy etony fahavalony dia 1:20 dia eo koa ro sakana manodidina antsika raha ny fiarahamonina mihitsy zany mitaizantsika mangala olona na sarangan'olona na fokom-pirenena zany moa dia antony ara-tantara hoe reny foky reny voaka daholo le lompo le mandidy rehetra zina tokoa ara-tantara satria misy tsy nety natao tao ary reny dia mila fifamelana kely eto amintsika mifona mangataka famelana fa diso tamin'ny natao ka misy indrindra ambonin'izany ny sakana zay ataon'ny devoly inona ny tena sakana atao sakana tsika izy tsy ho tia meny daholo ny antony mba tsy hitiavana fankalan'olona azy ary mandroso mity azy ianao dia ataony zay emoranao mba tsy ho tia na tsy ho tia intsony dia memagatsika le fitiavana taka ny tenin'ny Paolo mananatra Paolo tsy araky ny tiavana zay nasehako anareo na nitiavako anareo moa izy no hitombon'ny fitiavanareo fa toa araky ny tiavako anareo ny vao mainka koa memangatsika nareo
ary zay mahasarotra ny fampampon'Andriamanitra hoe maninona moky za na tsy tia aza na manao zao mbola tiany izy tany tiavany dia zay ihany ny fahotako fa raha sanatry kosa ka miziroziry amin'izay fahatsoko dia tsy miantoka amintsony izy. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahavonjy antsika ary ny famonjena dia nazokony mandray io tanam-pitiavan'Andriamanitra io dia mahasarotiny ny tompo io ka rehefa nomena ianao terivo tsara fa matoky koa fa miaro aloha izy araky ny tena tsisy tokoa aromaka zay toapelataniko izy ary dia ampino hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra ianareo tempolin'Andriamanitra zay toerany fanany fitiavan'Andriamanitra zay ny fanahy masina fosomban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany Korintana voalohany fahatelo andiny fafito ambin'ny folo mahasaro-piavan'Andriamanitra azy ty fitiavany ty toy ny Paoly laza tokoa amin'ny Korintana hoe ianareo mahasaro-piava ao izy dia tahaka ny fofombadin'ny lehilahy zay mipakatra ianareo dia fofombadin'ny Kristy arak'izany ilaina tokoa ny orenan'ny fitiavana ary ny fampiorenana ny fitiavana dia tsy haitsika fa asan'Andriamanitra niny ty sy mampahery ary mitakitra atsika mba hainy ty zay ny ilaintsika fanampiny dia ny fanahin'ny masin'Andriamanitra zany dia toky omeny ten'Andriamanitra tokoa antsika miaraka amin'izay ahoana izy Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapolo Filipianatra voalohany dimy fahatelo ambin'ny folo inona za arak'izay ny sitrapon'Andriamanitra dia isika iverona marina iverona tanteraka ty fitiavany ty ao amin'i Jesosy zay fitiavan'Andriamanitra ho asy ianao dia aharitra tokoa amin'ity fitiavan'Andriamanitra ty miverona izany ho fiainana mandrakizay satria fitiavany nampiraisany antsika amin'ny ao fanjakan'ny fitiavany fanjakan'ny voninahiny fanjakan'ny fiainana mandrakizay inona arak'izany no asan'ny fanahy masina avintinina izy voalohany dia mampianatra atsika ny fitiavana izy zay mampianatra ny fitiavana dia mampahafantatra atsika voalohany didim-pitiavana araka zay fanambarata tsika ireo tahaka ny tiavana atsika no tokony hitiavantsika koa azy sy n'olona rehetra faharoa dia manambara an' Jesosy ilay fitiavan'Andriamanitra izy zany hoe manino azy dia mampahafantatra raha teo ty hoe fitiavana mamindra fo mamela heloka manasitrana mampiavana amin'Andriamanitra zavatra lehibe zany satria tsy haitsika zany rehetra fa izy no manao azy dia fahasoarana tokoa no amonjena atsika amin'ny finoana raha mampianatra izy dia okakin'izay rehefa mahita ny tsy fataterantsika dia mamonjy atsika izy amin'ny fahalementsika ina ny fahalemena voalohany dia izy mampatsiara zay rehetra momena ary niteny Jesosy hoe fanahy masina izy no mampianatra anareo zavatra rehetra ary ampatsiahanareo zay rehetra nolazaiko taminareo eto zany dia nididim-pitiavana zay amididiny atsika dia izy mampatsiaha azy raha misy antony nafakam-panahy mety mahazo anao dia ankala olona am'izay aho fa leo amity mity olony ty misy manao an'izany dia zany fakam-panahy ataony devola amin'ny fotsika eo ihany ny fitiavan'Andriamanitra katafahora kosaka mampatsiaha izy hoe miverena amin'ny fitiavana ary tomoera amin'ny fitiavana angasitran'Andriamanitra anao dia miaraka amin'izany dia mifona ho antsika izy ho antsika zay tsy manana fitiavana ota ny tsy fitiavana ota tsy manana fitiavana dia manome atsika heriny izy hoe azo heranareo anatsany fanahy masina dia ny fanahin'ny fitiavan'Andriamanitra mba hitiavantsika tokoa tahaka azy zay ny fanahy masina io ny fanahy fitiavan'Andriamanitra zay miasa ampotsika amponimino zany ka ny vokatra voalohan'ny fanahy araky ningaraky andoko fadina ny farombapolo dia fitiavana izy asan'Andriamanitra zany manao zany fa dia misy koa ny adiditsika ravako voalohany dia mahatsiaro tena miaiky ny tsy fataterantsika miaiky ny fahasotsika amin'ny tsy aizatsika mandala ty didim-pitiavan'Andriamanitra ty na mandray ny fony Jesosy ty mibebaka no ny fahalemeny zany zay tsy aizatsika am'ty ary tsy anaonantsika heriny ty mibebaka no tsy fahavinoantsika ity na koa manana fitiavany antsika indraindray saingy mitsilopilopy io na koa manafakafaka olona io ary indrindra mibebaka satria tsy mahay mamela heloka isika fa mazana azy mitagnery heloka dia mamaotro ibebahana avokoa zany miaraka amin'izany ary mifototra dia mangataka mihitsy ny fanahozan'ny tompo atsika zany hoe fiovanim-pombanana fovaovao tsika iaizitra ny fovaky mangatsika tsy manam-pitiavana be otropo sy fankahalana ny namana mba hovan'Andriamanitra ho fonofo izy dia ho fomaleny fanasy tsy miavina tahaka ny fony Jesosy fovolamena mehoahy in Jesosy fa tsy zany dia mahatratra satria ry avako dia miresitsika mangataka tahaka nataony ray aman-dreny teto fa izay zao nangataka aminao Jesosy omeo ny silaky ny fonao aminy izy mba aizako mity fa somary indrindra mety ahainy zao rehetra zao manafamizam-pahasoavana maro samihafa kanefa tsy manana fitiavana tahaka ny Paoly ny tena ono Paoly
aty amin'ny tena fitenin'ny olona sy ny anjela zao izy kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kapatsina mikatsana na dia manana fananina zany ka mahalala ny zava-miafina rehetra zany na dia sain'Andriamanitra sady manana ny fahalalana rehetra ary dia manana ny fonona rehetra zao ka mahafina tena-pohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsiny ary Paul dia naranitra sangany izy lohany izy no mampianatra satria dia na tsy mba amin'ny saina fa fanomezana avany ambony izy le milaza hoe manana ny sainy Kristy tampony ange zany lozena hoe ankehitriny moa zany tapaizy dia hoe doctorat akany na tsy docteur fa docteur en docteur izy fa be moa ny fanentretenany dia hoe ay moa zany izy io kanefa na izany hoe efa tsy manana fitiavana tsinitsinina zay veriky ho tompony fa tiantoka fotsiny ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra zany hoe manao asasoa sensisy na dia tolotrodorana aza ny tena hoe dia izany tena tampony amin'ny fampizatena kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany Corinthiens voalohany fahatelo ambin'ny folo andiny telo voalohany any an-trantsika mamaky ny toy raha akapo zany zay Paul zany na dia tonga amin'ny tanjony ambony indrindra zao da hoe ara-moraly sy ara-panahy kanefa tsy manana fitiavana dia mirefa rehefa amin'ny tany ambany any ao eo nefa ny fiarahamonina arak'izany ilaina famelan-kely koa araka masoratra hoe mifamela heloka ianareo ary fampivavaham-baosika fa tsy izy kosa nefa ny famelan-keloka na hoe aniry famelan-keloka raha tsy ao ny fitiavana raha tsy ao ny fitiavana tsy anatona ny olona mihitsy ianao hoe nde mba hifamelitsika fa tsara lavitra tsika mifankatininy zay sanatria miadiady fa manjara zany mpianaritsika azy zany aretina mitsika tokoa ny heloky ny tsy fitiavana ry avako sy ny fankalana ary tsy andovana no vina ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ka tena sakany na lehibe ho an'ny asany fanahy masina ny tsy fitiavana ary dia zao ny zavatra mahagaga tena azon'ny olona sasany mbola manao hoe asan'Andriamanitra zay asa masina amin'ny fotsy voadio ny fomangala ahoana ny toriko ny fitiavan'Andriamanitra raha fankalana matanjo sarotra be ny zany masa fitsaranao azy zany adininy fa ho lavon'ny tompo izy rahatry zay miarany teny hoe tsy fantatro ianareo izy mianamika ianareo rehetra mpanao eloko eo milaza hoe zany mpanao ny asanao tokotena mamoaka deminy manao asa soa mpanao meloka ianao izy satria tsy ny asa ataoko ny tsaran'Andriamanitra fa ny foko ny fototra fampirenana zay omen'Andriamanitra atsika dia ny fiasany atao hoe batisy zany hoe matiny amin'ny tenatsika ota ary velona amin'Andriamanitra sy ho an'Andriamanitra tapa-kevitra tokoa ny velona ty batisy atsika ty isanandro fanampo nisy dindinika moa voatsera teto dia hoe ino atao hoe fifoazana olona amin'ny fo dia hoe zay vita batisy dia hoe tsy diso zany fa tsy ampy ilaina ny batisy fanamarihana fa ny tompotsika fa ny mivelona azy isanandro isan'ora manaiky tokoa vaorin'Andriamanitra satria maro ny zavatra mamono ana dia misaiko sy mieritreritra rehefa tsy mitoetra amin'i Jesosy dia pozina zay mahatonga ireny hoe stress ny karazany isika olombelona dia miteraka pozina manotenatsika ka mila ny rahan'i Jesosy mila ny heran'ny famelan-keloko Andriamanitra mila arinainy fon'Andriamanitra fe ny fitiavana mba hivelomako izany fahavalo toinina tokoa amin'ny fiainan'ny mpino sy ny fiarahamonina ity fitiavana ity satria io ny tsara indrindra io ny lehibe indrindra rehefa io masina tanteraka fitiavana sy fankatavana dia faly ny fanahy masina velom-pirentsika olon'Andriamanitra velombelona ny fotsika iteny tokoa tahaka ny mpanao salama manao hoe tsara sady mahafinaritra ampy rahala miaramonina tsy misy tompo sy mpanompo fa samy mpanompo avokoa isika ary le tena tompo ny tompo fitiavana ny tompontsika ary avy amin'izany dia hoe miterahany Jehova fa mandrakizay ny famonoram-pony satria lehibe indrindra ny fitiavany zay nasehona dia manana didy ny isika mino mba hifampahery hifamporisika tokoa amin'ny fitiavana ao hoe Petera apôstôly satria efa nidiovonareo ny fanahinareo izy tamin'ny fanarahana ny famarinana ho amin'ny fitiavany rahalahy tsy miangatra dia mifankatiavana fatratra amin'ny fo na amin'ny fo madio fatany io zany fa efa teraky indray ianareo tsy tamin'ny voa mety holoa fa tamin'ny tsy mety holoa dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra dia haritra amin'ny fitiavana va ianao fikiro tsara tenin'Andriamanitra mba tsy anotanana inany zany toraka zany ny tenin'ny Paul amin'ny Romanina aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsio izy dia mankalany ny ratsy zany dia mifankalany ny tsy fitiavana mifikira amin'ny tsara mifankatiava araky ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia zao fanranitra izy toy ny vy maranitra ny vy dia tanana tanjaintsio ny tariny sakaiza maranitra ny sakaiza dia mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra meo toerana ny fitiavana ary hoanao androsoa ny asan'Andriamanitra ary fanandratanao koa ny voninahitr'Andriamanitra eo amina manao dia rehefa zay no fiombonana amin'ny fitiavana miara-mifaly amin'izay mifaly
miara-mitomany am'izay mitomany mpola mivamana 12 dimy ambin'ny folo dia miray sarosaina aza mihevitra zay hiavina vonana izy nanavahateny zany zay nanatatena foana faoka mba ho zatra amin'ny fietrena iainareo 12 dia mifampitondra zay mavesatra ka la tianenina roa ary aza mahafoy ny fiarahantsika miangona miray antoka amin'Andriamanitra ny ankonan'Andriamanitra rehetra miray toky miray fanantenana na dia miray ady aza dia mbola miray koa fandraisena dia ferintsika zao didika fampiorenana izao araka izany dia didin'Andriamanitra ary didin'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fankatiavana atao hoe didy mahavelona na didinaina mahavelona izy ka ny fantalana azy dia zay mampianatry ny tompo zay mahay manome voninahitra an Jesosy zay niantso sy ny fidy azy manteritsika ny didy mpitiavana aonao i Jesosy tamin'ny mpianany didy vaovao meko anareo dia mba hifankatiavanareo enao koa tahaka ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa izany mahafantarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia miray antoko amin'Andriamanitra mijanona vatelo ambin'ny folo ny 4 sy 5 ka ny fototra zany dia ny firaisantsika amin' Jesosy fananantsika azo velona tokoa ary ekentsika ankatoavitsika ato amintsika miray amin' Jesosy enao ohatrany tena ny hoe izaho tena voaloboka ho izy ary dia nareo ny sampany dia miray aminy io toy ny sampany fitiavan'Andriamanitra sika mikoka ny ain'ny fitiavan'Andriamanitra ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra vokatry ity firaisana amin' Jesosy ity dia mangataka amintsika hoe fonanao amin' Jesosy ampio a fa ny sampany rehetra zay mamoa araka ny tenao tompo dia amboariny mba hamoa bebe koa ka raha nisy zany tsy herim-pitiavana fa mba nitrebona tato amintsika dia ampitomboy zany Jesosy mba ho takany azy lehibe zay isandrahaka hitarafana ny voninahitra Andriamanitra tompo sy mpamonjy arak'izay ravako aza matahotra ny manana fitiavana amin'ny finoana dia raisy izy ary matahotra ny ity fa miorena tsara amin' Jesosy fitiavana sy ny teny fitiavan'Andriamanitra Jesosy momba zay rehetra mitia ary vona ny ity tahaka azy dia angatao aminy mba havaozony tokoa ny fotsika mba havaorintsika ny fitiavantsika n'Andriamanitra amin'ny fanavorantsika koa ny fanoratenantsika ho azy sy ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ny fanavaozana dia manomboka amin'izay akaiky atsika amin'izay misy atsika ao amin'ny ankonatsika ao amin'ny vadinao ao amin'ny zanakao dia mahay mamela heloka ny namana indrindra raha mba hifananatona anao ihany izy hifamela aminao fa aza miolombelona na sanatry mizerizery hoe aza akosaka aloha dia tsy hamelany heloka anao rovinanao vina arak'izay dia mahinreza ry avako Jesosy mampiorona ny fanjakana fitiavany ampon'izay rehetra nandray azy ary tsy amin'ity andro ity ihany amin'ny ampitsoany fatramin'ny farany fa izy tokoa ny fiandohana izy fa fiarana mba tsy hanana tsiny zasy ianao amin'ny andro fiaviny fa hitenenany hoe tsara zany rehefa tsara sady nahatoky tamin'ny fitiavana ianao dia ho tendraiko handova ny fianana mandrak'izay mifanjakako ravaka isika ny fitiavan'Andriamanitra tokoa mahatonga anay toy izao fahasoavana lehibe fa tsy tratry ny sainay zany zay ampaharetanao aminay na amin'ity andro ty koa mbaranao fa velony ianao ary mifahavelomanao dia ny fitiavanao zay fananeonao ny voninahitra ao antranona arinao zao rehetra izao ary hatramin'ny farany misaotranao rahay Jesosy fa velona ny tenin'Andriamanitra teny no ny ranonaina velona iboboka dia ny fitiavanao tsy mety ritra mandrak'izay mba irezo zahay atoky ny fitiavanao ary anana fo malalaka tokoa mahay mandray ny fitiavanao feno fa tsy hainay zany raha tsy anao fanahy masina mba tanteraka zany ny fitiavanao dia tia mamela heloka dia mandrava ny hevitra rehetra tokoa zay mampisaraka aminao Andriamanitra mampahiratra ny masona hijamba mamangy ny fona hidonto sy mangatsika noho ny tsy fitiavana noho ny tsy fahalalànanao ankehitriny tiano andro fahasoavana dia ny famonjenao anay dia zay ho afaka tokoa amin'ny ziga ny tsy fitiavana sy ny fankarana rehetra fa omenao fo vaovao araky ny teninao ary ny fanahy masinao no ataonao miasa atao anatinay ato anteraka ny fanjakan'ny fitiavan'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra ray ny anaranao ry Jesosy tompo sy ny fiasan'ny fanahy masina hatramin'izao aroa mandrak'izay amen